Lohahevitra tamin'ity herinandro ity dia ny fitsaboana nentim-paharazana. Tena azo antoka ve ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny mpitsabo nentim-paharazana? Manasitrana amin'izao. Rehefa tena azo antoka satria reo malaza-mpanjazantsika amin'izao. Tena azo antoka. Tena azo antoka. Tena azo antoka aloha. Amin'izao aloha tena tsy azo antoka satria maro. Tsy azo. Tena azo antoka mihitsy fa tena mbo mahasalama ireo fitsaboana nentim-paharazana. Amin'izao zany efa tsy azo antoka le fitsaboana nentim-paharazana sy le mpitsabo nentim-paharazana. Mba ato. Misy azo antoka dia misy koa nefa ny tokony efa naraka ny toetrandro dia misy efa lasa tsy azo antoka koa. Mitsabo tena matetika amin'ny zava-maniry na tambavy ve ianao? Za aloha tsy dia mitsabo loatra amin'ireny zava-maniry ireny satria tsy mahafantatra firy ny fetrany tokony hosotroina dia sao dia matahotra sao dia tratran'ny siro dosasy. Fa tety matoy lafa teraka le mbo minogny zava-maniry avao. Fa lafa teraky manjam-pahafeno zaza iny enim-bolana zany ty nomagny raha maniry. Matetika mitsabo ny zava-maniry fitam-bava. Azo aloha mampiasa, surtout manjava sarotra. Mitsabo zany matetika, tena mitsabo matetika. Tena mitsabo reo satria la iaho mikohaka ty fagnafody comprimé tsy mahafaka azy fa zava-maniry ro mahafaka azy. Mitsabo. Lafa tsy mety amin'ny hôpitaly dia andrasina any amin'ny gaty. Mbola misy lanjany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ve ny fitsaboana nentim-paharazana? Ary ahoana ny hevitrao momba ny mpisandoka ho mpitsabo nentim-paharazana? Mbo mety amin'izao laha tsy mety amin'ny ara-pinoana. Mpisandoka zany asany devoly. Mbola misy. Le misandoka nentim-paharazana reny reo tsy dia mino an'ireny aho. Satria reo tsy dininao koa zany mbo tsy mitsabo reo ary hoe tsy hoe mahita maso avao zany le izy ohatrany tsy dia raha zany. Anaty fitadiavam-bola avao zany le zany. Misy aloha izy raha ohatra ka fitezana zaza kely ohatra hoe amin'ny resaka hodi-doha mbola ilaina zany reny nentim-paharazana. Amiko aloha reny tena tokony ho fahaizina satria matetika zany reny tsy mahafantatra le fandehan'le fitsaboana dia misandoka dia mety hanapoizina n'le olona tsabo. Ty mahay re tokony hogadrasa satria monofonon-dady. Tsy manan-danja. Tena mbola misy mihitsy. Surtout amin'ity faritra antsimo ity dia mbola misy lanjany. Misy manan-danja amiko, misy tsy manan-danja amiko. Lefa tsy militsy antsehatra miro lefa hejiko zany mpisandoka hoe. Tsy manan-danja. Tena manan-danja ary tena mahasinsana tokoa. Mbo manan-danja. Regny kosa aloha zany amin'ny hevitro manokana tokony zany hoe andraisana fepetra satria ny antony mamitaka le vahoaka zany tena marina. Sa fe laha manaka ambanivohitra any tsy misy ty drala le farany mamonjy farany mitsabo amin'ny zava-maniry. Raha ny amiko manokana aloha manan-danja. Aleo tokony andraisana fepetra ohatrohatr'izany. Mbola manana lanja reny fa reny zany ny olana indraindray le fatrany tsy dia fantatra loatra. Raha ny tokony ho izy aloha tokony hoe anana lalana hoe hitsabo olona ianao fa tsy ataotao foana le izy. Araka ny hevitrao, tokony hanana fahazon-dalana manokana avy amin'ny fanjakana ve ny mpitsabo nentim-paharazana? Laha ty hevitriko aloha tokony samy hanana taratasy aby ty mpitsabo nentim-paharazana satria mampalahelo henan'izao. Lafa olo mahay mampiasapiasa haravikazy, mampiasapiasa raha, mahay mitsapatsapa olo lefa dokotera zao tenaran'izao nefa ny tsy mora ny tsisy dokotera ho azy zao fa tsy maintsy mianatra. Eka, azo aloha le zay aloha zany mieritseritsy hoe avy amin'ny fanjakana misy. Tokony. Zay tokony mety mba misy miresaka zany mba amin'ny fanjakana hoe Zay mihitsy ane ny lalàna. Hoe rehefa misy zavatra ataonao zany dia tokony fanjakana no fandenesina. Laha amiko hoe tokony hanana aloha satria maro ty sandoka. Io zao tokony angalaka taratasy fanjakana zao io. Tsy voatery. Tokony hanana. Miasa azy zany dia manao tsy mety.